Aiza daholo tsika rakizy ô. Aiza daholo ny ankizy rehetrarehetra. Tonga eo amin'ny fotoana mahafinaritra be ho antsika ankizy ny fandaharana zamivolana. Kopakopa-tanana ho an'ny ankizy tsirairay avy izay manaraka n'izao fandaharantsika mahafinaritra be izao indray. Tenim-pahendrena malagasy anankiray rakizy ny hoe fatrako mpamolaka ka folaka. Ahoana tsara hoe fatrako mpamolaka ka folaka. Inona indray no tantara izay angalantsika lesona amin'izay tenim-pahendrena hoe fatra-pamolaka ka folaka izay. Tantaran'i Davida no andeha ary ho arahantsika ankizy indray. Fa eto i Davida dia efa tsy ilay Davida kely intsony fa efa Davida mpanjaka, efa Davida lehibe. Rehefa nanjaka Davida rakizy dia nanomboka nitombo ny lazany, nanomboka nahazo hery izy teo amin'ny fitondrana izay nitantanany ary nanomboka lasa niantehitra tamin'ny sitrapony sy ny fahaizany ary Davida nanomboka teo. Rehefa ny olona anankiray rankizy no manomboka miantehitra amin'ny herin'ny tenany, manomboka mireharefa mahavita tena sy matanjaka, dia eo Satana no miditra. Ary izay indrindra no nitranga tamin'i Davida rehefa nanana an'izay fironana izay izy, dia nanomboka niditra tao an-tsain'i Davida i Satana. Nanomboka nampirisika ny Davida i Satana mba tsy hankatoa ny didin'Andriamanitra. Andriamanitra ny tenan'i Davida hoe "Zao mpanjaka Davida, tsy manisa ny zanak'Israely ianao." Dia nefa ny Davida niaino an'ilay feo ratsy, niaino an'i Satana izy, dia mbola nini ihany izy nanisa ny zanak'Israely. Nampiasa ny Joaba ary rakizy Andriamanitra nananatra ny Davida. Kanefa na dia teo azy Joaba, dia tsy nankatoa ihany Davida fa mbola hanatanteraka an'ilay fanisana ihany izy. Ary teo indrindra no naniraka ny gazan'Andriamanitra, naniraka ny gada izy. Tsy nankasitran'Andriamanitra intsony ny toetra ny Davida izay tsy manaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Dia i gada indray no nampiasain'Andriamanitra teto nakany amin'ny Davida, ary rehefa tonga tany i gada dia nitondra ny tenin'Andriamanitra hoe "Reto anankitelo reto ry mpanjaka Davida ô, misafidy ray amin'ireto ianao, iza amin'ireto no loza ekenao mba hiatra amin'ny taranak'Israely." Tsy manan-tsafidy intsony Davida rakizy. Izy ilay nirehare tamin'ny herin'ny tenany, izy ilay saika hamolaka an'Andriamanitra ankehitriny no tsy maintsy folaka. Ary tsy afaka nanoatra izy satria tanan'Andriamanitra mihitsy no ananatra azy amin'ity fotoana ity. Ka reto ilay loza telo isafidianany aza. Ny voalohany dia Isy mosary mandritry ny 3 taona ahazo ny taranak'Israely. Ny anankiray faharoa dia ny hoe Isy fandringanana mandritry ny 3 volana eo anoloan'ny fahavalon'izy ireo, ary ny fahatelo farany dia isy arety mandringana ahazo ny zanak'Israely ao anatin'ny 3 andro. Tsy manan-tsafidy Davida fa tsy maintsy isafidy anankiray amin'ireo loza 3 ireo. Dia izao rakizy ny voalazan'ny ohabolana toko 512:230. Ohabolana toko 512:230 manao hoe "Izay manda anatra dia manari-tena, fa izay mihaino fananarana kosa no mahazo fahalalana." Averiko fandroany. Izay manda anatra dia manari-tena, fa izay mihaino fananarana no mahazo fahalalana. Ny rariana rakizy mba hiaino an'izay fananarana ataon'i Jesosy amintsika amin'ny alalan'ny teniny, hiaino ny fananarana izay ataon'ny dada sy neny mba ahazontsika fahalalana ary hitondra antsika ho amin'ny lalana tsara mandrakariva. Dia ho zaza endry mpihaino anatra ary ho mpankatoa anatra avokoa ny ankizy rehetra. Quelquefois je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas, malgré tous les efforts que je fais. Mais alors je me rappelle
passer par là, mais je sais qu'il a ses raisons. Et si parfois ça ne va pas, je n'ai qu'à écouter sa voix. Il a toujours la solution. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi ma part d'héritage. » Le père partage alors ses biens entre ses 2 fils. Peu de jours après, le plus jeune rassemble tout ce qu'il a et part pour un pays lointain où il dépense toute sa fortune en menant une vie de désordre. Il a tout dépensé quand une grande famine touche le pays et il commence à se trouver dans le besoin. Il trouve un emploi auprès d'un habitant du pays qui l'envoie dans ses champs garder les porcs. Il voudrait bien se remplir le ventre avec les gousses que mangent les porcs, mais personne ne lui donne rien. Alors il réfléchit et se dit « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se lève et s'en va vers son père. Alors qu'il est encore loin, son père l'aperçoit. Saisi de compassion, il se jette à son cou et le couvre de baisers. « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et faisons la fête. Car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et il commence à faire la fête. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revient à la maison, il entend la musique et les danses. Appelant une des servantes, il lui demande ce qui se passe. Celle-ci répond « Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se met en colère et refuse d'entrer. Quand son père vient le supplier de les rejoindre, il lui dit « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans t'avoir jamais désobéi, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour faire la fête avec mes amis. Mais quand ton fils revient après avoir dépensé tout son argent n'importe comment, tu fais tuer pour lui le veau gras. » Le père répond « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il faut faire la fête et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. »
faly manolotra ny araba ary maray tanana anao indray afaraka soma tsara amin'ny fandaharantsika ao anatin'ilay lohahevy dehibe manao hoe fiavian Jesosy fanondroany tena isy marina ve isika ary ao anatin'ilay zana-doahevitra mikasika ny fanoharana ny amin'ny fampakaram-bady eto ny pasteur André Paritena Fanera izay mitondra ny famelabelarana ho antsika manasa anao mpitiavana indray fandarantsika pasteur. Miarabanao ny dino ary manona ny fiadanam-tompo aminao ankoa amin'ny alalan'izao fandarana izao dia andiniantsika ny ten'Andriamanitra. Sitsika fotoana kely anaovana jeritodika n'ilay fiaonana farany mikasika n'ilay fanasany mpanjaka tamin'ny fampakaram-badin'ny zanany. Dia rehefa nasaina ny olona dia tsy tonga ny nasaina dia nakeny an-dalambe ny mpanompony dia rehefa avy eo vory ny nasaina misy lehilahy anankiray izay naningana tsy nanao ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady. Izay ny feonantsika farany dia navoaka zany lehilahy izany. Tsara raha hoe asiana pasohana kely izay fandarana faran'izay pasteur mialohan'ny hidirantsika amin'ny zana-doahevitra manaraka. Ya marina indrindra zany namina dino lay lohahevitra antsika dia le hoe ny fiavian Jesosy tena isy marina ve dia nandika zany tsika amin'ilay zana-doahevitra le hoe ny fiavian Jesosy dia tahaka ny fanasana fampakaram-bady. Zay ny mpapakatra Jesosy lay zanaky le mpanjaka lay zanany Jesosy lay zanak'Andriamanitra no mpapakatra dia manomana fanasana ho amin'ny fampakaram-badin'ilay zanaka. Ary ny ten'Andriamanitra dia milaza hoe sambatra izay nasaina amin'ny Apokalipsy 3:9 sambatra izay natsoina ho amin'ny fanasana fampakaram-badin'ny zanak'ondry. Mario tsara le ten'Andriamanitra mazava be le tena hoe natsoina ho amin'ny fanasana. Tsika zany tompo dia asaintsika amin'le fampakaram-bady asaina fa tsy tsika no apakana tsy tsika no apakana fa tsika dia asaina ho amin'ny fampakaram-bady. Ary ilay fanoharana ao amin'le Matthieu 2:20 dia tena mazava tsara mihitsy tena manamarina zay fanazavana zay omena zay dia jereo tsara hoe rehefa voavoatra ilay fanasana dia naneraka mpanompo le mpanjaka iantso reo olona zay nasaina. Tsara iantso reo olona zay nasaina dia iny efa hitantsika teo fa ny dingana farany nataon'le mpanjaka dia niteny tamin'le mpanompo hoe mandehany eny amin'ny lalana sy ny sakely-dalana ianareo dia antsoy ny olona mba ho amin'ny fampakaram-bady. Dingana farany zay dia voalaza le ten'Andriamanitra hoe nandeha le mpanompo teny amin'ny lalambe sy ny sakely-dalana dia niantso ny olona ho amin'ny fampakaram-bady dia mariany tsara ao amin'ny 10 dia mariany tsara hoe dia namory izay rehetra hitany na ny ratsy na ny tsara ao izy. Zay dia iny efa nazavaintsika hoe azadiny fa niantson'Andriamanitra dia natao an'ny olona rehetrarehetra. Andriamanitra ne niantsony olona rehetra tsy hoe ny mpivavaka ihany no antsony tsia fa ny olona rehetra dia antson'Andriamanitra ary ny olona rehetra dia efa ataontsika hoe kasain'Andriamanitra mba ho ao amin'le fanasana. Zay zany ny plan'Andriamanitra zay mahatonga le hoe ny planin'Andriamanitra dia ny hamonjy an'izao tontolo izao. Zay le izy ny hamonjy an'izao tontolo izao fa zao rehefa nandeha le mpanompo ary rehefa niantso dia voalaza fa feno izy ny fanasana feno dia miditra amin'izay tsika namana dino ao amin'le 2:12 sy 2:12 Matotoko fa 2:20 ny 2:12 sy ny 2:20 ary no efa niditra ny mpanjaka izany mpihinana dia nahita lehilahy anankiray izay tsy ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady dia hoy izy taminy ary isakaiza ahoana no idiranao eto nefa ianao tsy miakanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady dia siana izy. Zavatra anankiroa no raisitsika ao. Ny zavatra anankiray voalohany efa nazavaintsika tamin'le fandarana teo aloha le hoe akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady.
ny zavatra faharoa zay voalaza ao a zay idirantsika amin'ity fandarana ity de le hoe ary dia no nefa niditra ny mpanjaka ka izaha zio sara izaha ny mpinana mbo jerevantsika zany zay androany amin'ity fandarana ity mihinona ny hevitra zany fa le tapany voalohany zany raha jerevantsika de le hoe le lehilahy de tafiditra tao amin'ny fampakaram-bady izy nefa tsy nanao ny akanjo fitondra ny fampakaram-bady ake zany rehefa am'le fampakaram-bady io dia misy akanjo zay oentinao zany anaovanao ao am'le izy de iny efa jerevantsika tamin'ny farany teo le hoe le fitafiana jesosy le fitafiana romana 7:1 fahitafio jesosy kristy tompo izy izy sady zay amin'ny fomba ahoana no hitafiana an jesosy kristy de ozy izy le galatiana 7:7 manao hoe fanaizana izy ianareo no natao batisa ho an kristy de nitafy an kristy mazava tsara tao zavatra rehetrarehetra amin'ny alalan'ny batisa kay zany no hitafiana an'ilay fitafiana amin'ny alalan'ny batisa sady zay de ahoana ny fomba isehoan' zay zavatra zay de naka ohatra tsika tamin'ny josoa vakitsika zay tamin'ny fandarantsika farany Zakaria 7 milaza anazy ny andiny voalohany ka hatramin'ny 7 de voalaza le ten'Andriamanitra fa josoa mitsangana teo anatrehan' Jehovah izy satana tsangana teo akaikiny hiampangaza ary josoa izy dia manao fitafiana maloto sady zay nanao fitafiana maloto josoa dia inona ny tenin'Andriamanitra tamin'ilay anjeliny Jehovah de zao ny teniny esory aminy ny fitafiana maloto izy izy fa maharahantsika le vakitena any an-trano fa azavaiko lizy esory aminy izy izy Andriamanitra ny fitafiana maloto ary ampiakanjoy akanjo fiaingona izy de ny ten'Andriamanitra tamin'izay fotoan'izay tamin'ny Josoa hoe indro efa nesoriko ny elokao zay aike zany lay fitafiana maloto de tsy inona fa fahotana eloko de rehefa nesorina tamin'ny Josoa le fitafiana maloto de ozy izy Andriamanitra indro efa nesoriko ny elokao ary ampiakanjoko akanjo fiaingona ianao akanjo vaovao fitafiana vaovao de raha mamakytsika namanadinao amin'ny asan'ny apôstôly 2:7 ndao mba avakitsika satria io zany tena manazava ny fampiarana zay rehetrarehetra zay asan'ny apôstôly 2:7 ary hoy Petera taminy mibeba ary eo ka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba hahazo famelana ny elokareo ary ianareo andray ny fanomezana dia ny fanahy masina zay de zao le izy de azavaiko tsara mihitsy le tiany ten'Andriamanitra olazainy nesolona ny fitafiana maloto de ozy izy Andriamanitra nesoriko ny elokao kay ary ny ampakanjona akanjo fiaingona i Josoa zay zao voalaza lasa apôstôly hoy Petera mibeba de aoka atao batisa aika zany namanadinao mialohan'le batisa de mila mibebaka zay mila mibebaka kay mialohan'le batisa mibebaka dia atao batisa ina le ahoana le atao batisa zay le hoe na izy natao batisa ho an'i Kristy de mitafy an Kristy de atao batisa ozy izy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy anareo rehetra mba ahazo famelana ny elokareo zay le hoe nesolona ny fitafiana maloto de manamafy an'izay le asan'ny apôstôly 2:20 de ozy izy ny voalaza ao hoe koa ankehitriny inona mampijanona anao ozy izy mitsangana ary aoka atao batisa ianao mba ahazo famelana ny fahotana mba ho sasana zay ny tena mitsangana ary aoka atao batisa ianao mba ho sasana ho afaka amin'ny fahotanao asan'ny apôstôly 2:20 zay aoka atao batisa mba ho sasana ho afaka amin'ny fahotana de
ozy izy le asan'ny pôstôtro faharoa andiny fahaly amby telopolo hoe mibeba aoka atao batisa mba ahazo famelana ny elokareo zay zany le fanatanterahale ten'andriamanitra hoe indro efa nesoroko ny fahotanao esory aminy fitafiana maloto mba ahazo famelana ny elokareo de toizany izy ary anareo andray nyfanomezana dia ny fanay masina inandray diran'zany de ozy izy le galatiana toko fahatelo andimy faefatra amby roapolo hoe galatiana toko fahatelo andimy fafito amby roapolo hoe fa nizana izy natao batisa en Kristy dia mitafy any Kristy ahoana ny hoe mitafy any Kristy ianao rehefa vita batisa na hoe eo amin'ny batisa de io ianareo andray fanomezana dia ny fanay masina amin'ny alalan'ny fanay masina kay zany no andraisanao an'ilay fitafiana de tsy iza fa Kristy le fitafiana ary ny tena marina ifisana tofo efatra de efatra amby roapolo ny vakitsika ary mba ho tafianareo ny toetra vaovao zay volaza ho tafianareo ny toetra vaovao amin'ny fomba hoana amin'ny alalan'ny fanay masina io batisa zany no ano anomezana le fitafiana vaovao de ny de ozy izy le romana toko fahavalo andiny faefatra amby roapolo toko zay le nefa vakitsika any kio zany tany aloha tany zay manamafy an'izay aonazy izy romana toko fahavalo andiny faefatra ambiny folo zao ny vaky ny teny fa zay tarihin'ny fanan'andriamanitra no zanak'andriamanitra zay izay tarihan'ny fanahin'andriamanitra no zanak'andriamanitra rehefa mibebaka le olona natao batisa izy de solona ny fitafiana maloto na vela ny elony zay dia nomena fitafiana vaovao izy fiaingona amin'ny alalan'ny fanay masina de ozy izy ny ten'andriamanitra romana toko fahavalo izay tarihan'ny fanan'andriamanitra no zanak'andriamanitra fa izakay ny zanak'andriamanitra jesosy zanak'andriamanitra sady zay de nao zany amin'ny alalan'le fanay masina zay nomenanao ary le fanay masina zay nomenanao dia mitarika anao izy de zay le hoe zanak'andriamanitra ianao mitafy any Jesosy Kristy mitafy toetra tsara toetra any Jesosy Kristy zay le izy de zao ary ndao jerevantsika ary le fanoarana namaladinao makasika le lehilahy hoe le lehilahy tonga tao amin'le fanasana fa tsy nanao ale akanjo ina moa zany dikan'izany tompoko dikan'izany de zao tsy nibebaka zay sotra anao zay ny tena dikany tsy mibebaka izy kay dikany zany hoe tsy niala tsy nesorona ny fahotana zay ne zany tsy niala le akanjo maloto le akanjo maloto nanaovany tsy niala zay mahatonga le tsy nanao an'le akanjo vaovao izy fa ny akanjo ny any nanaovany nefa le akanjo nanaovany io maloto ten'andriamanitra de milaza hoe samy efa nanina izy rehetra samy efa naloto izy rehetra dikan'izay tsy mibebaka kay ty lehilahy ty toko izay natonga azy tsy maintsy navoaka ditanao namanadinao izay ny zavatra nyseho tamin'ny andronoa sady zany nandefa antso andriamanitra antso nandritra roapolo amby za taona nandefa antso sady zany mibebaka ve le olona mbola nanamafy ny fony foana ny olona ny fisainan'ny fony de raha tsy any nandritry ny andro tsy mibebaka ne ny olona tamin'ny andronoa tsy mibebaka mitovy mihitsy io zany tika tena mahita tsara fa tena mitovy ny zavatra nyseho tamin'ny andronoa sy le fanoarana ny amin'ny fampakarambady zay milaza ny amin'ny fiaviany Jesosy Kristy de zao namanadinao reo vina zany ny tokony hanao an'izany fibebahana zany tsika zao am'izao andro renatsika zao ny tokony hibebaka tsika fa tsy hoe rehefa tonga le mpapakatra rehefa tonga le mpapakatra de tsy iza fa Jesosy rehefa iseho le mpapakatra zay ianao vao hibebaka tsy am'izay ianao zany vao omena an'le akanjo efa nazavaintsika zay tsy am'izay ianao vao omena an'le akanjo fa zao ianao de efa mila
mitafy an'le akanjo fanoarana anankiray mahakasika an'io mantsy zany namafitsika fa teneniko fotsiny izy fa tsy diniatsika tsy haiko hoe anana fotoana hoe tsika andiny anazy Matthieu 5:20 fanoarana ny amin'ny virjina 10 zay niandry ny papakatra zay tsara mitovy koa io mitovy virjina 10 niandry ny papakatra Jesosy le papakatra de talohan'ny atongava le papakatra de nisy fiomanana nataon'le virjina 10 de raisiko fotsiny anankiray raisiko am'izay fotsiny dia le hoe virjina reo vehivavy 10 reo ina moa ny dikan'izany Matthieu ny dikany Matthieu hitanao zany zay le hoe fitafiana fiaingona mialohana atongava ny papakatra no mila manana le fitafiana ianao hitsenana azy hitsenana azy fa tsy hoe rehefa ho avy izy zay nao vo omeo an'le fitafiana am'izay Jesosy tsia mialohany atongavan'le papakatra de izao ary mahafinaritra nisy fa lava be ny raha mbola toizantsika fa hidirantsika le hoe ary niditra ny mpanjaka ka nizaha nizaha ny mpihinana nizaha ny olona rehetra zay tao am'le fampakaram-bady nizaha nijery ny dikan'izany ndao amaky ny ten'Andriamanitsika zay mahafinaritra n'le ten'Andriamanitra milaza amin'ny baiboly hoe didy anampy-didy fitsipika anampy fitsipika kely ety kely ery isa zay teny zay eo fa anymaky toko sy andiny ray tsika zay anazava amintsika hoe rehefa tonga ve zany Jesosy le papakatra de eo izy vo anavaka sa inona ny zavatra efa ao amin'le fampakaram-bady mihitsy ve vao hijery izy hoe ty tsy tokony ato ty tsy tokony hiditra ty olona ty sa ahoana ny zavatra iseho satria tsy maintsy anavaka kay izy zay le hoe izay izy hijery izy hijery de anavaka rovina no iseho zay zavatra zay Matthieu 5:20 no vakitsika de ny andininy 1:3 sy ny 2:3 Matthieu 5:20 ka ny andininy 1:3 sy 2:3 zao no vakanteny ary raha tonga ny zanak'olona mivoninahy ny arahin'ny anjely rehetra de hipetraka eo amin'ny seza fiandrianan'ny voninahiny izy ary ny firenena rehetra angonina eo anatrehany de anavaka azy izy tahaka ny mpiandrondro manavaka ny ondry amin'ny osy saorato mazava ten'Andriamanitra mazava ara tonga ny zanak'olona zao tsara tonga ara tonga ny zanak'olona le papakatra zany am'vonainy arainy anjely de hipetraka ambony seza fiandrianana voninahitra izy le papakatra io zany efa tonga le papakatra ina zavatra iseho ny firenena rehetra atao ino izy angoniny eo anatrehany tsy hoe rehefa any am'le toerana zay namboariny ao am'le fampakaram-bady zay izy vao anavaka hoe ianao tsy tokony tafiditra ato ianao fa avoaka ianao misy izy ny baiboly raha tonga ny zanak'olona le papakatra amin'ny voninahiny arainy anjely ny firenena rehetra angonina eo anatrehany dia nina azy izy anavaka azy izy 2:3 dia anavaka azy izy tahaka ny mpiandrondry anavaka ny ondry am'osy ny mampietrehitra zany namana dinao de zao aika zany mialohan'le atongavan'le papakatra de efa tokony azo antoka ianao zay le izy tokony efa azo antoka ianao fa mitafy an'ilay akanjo fiaingona mialohany atongavan'le papakatra fa rehefa tonga le papakatra rehefa iseho le papakatra de avahany fotsiny sisa hoe iza mitafy an'lay akanjo reto ao midiry amin'ny fampakaram-bady izany tsy mitafy reto tsy miditra amin'ny fampakaram-bady azonao natonao zay le zavatra am'seho de inona ny zavatra ilazany baiboly an'izay zavatra zay hoe aika zany tompo Jesosy manavaka izy fa raha ny tena marina amaky toko sy andeny ray tsika Petera voalohany toko 4 milaza anazy 7:7 ndao mba avakina kely
inona ny zavatra tena miseho kay satria mety ho diso betsaka ihany no diso fanantenana sady zay betsaka mety ho diso fanantenana hoe fananina Jesosy no tsy ho raisinao ho any amin'le fampakaram-bady rehefa ho avy le mpapakatra dia navaka fananina ny tsy raisinao dia mety ho diso fanantenana ny sasany ary misy milaza n'izany ao amin'ny baiboly ao Mateo 7 milaza n'izay 2:20 hoe hoy le mpampiakatra Jesosy zany io tsy izay rehetra manao amiko tompotompo no hiditra amin'ny fanjakany lanitra no hiditra amin'le fampakaram-bady fa izay manao ny sitrapony raika io izay any an-danitra dikan'izay misy afatra tiana ampitaina ao vakitsika le Petera voalohany 4:7. Petera voalohany 4:7 zao ny vaky ny teny fa tonga ny andro hiatombohan'ny fitsarana hatrao amin'ny ankohonan'Andriamanitra ary raha miatomboka amintsika izany dia tsy zany dia anahoana kosa ny hafaran'izay tsy manaiky ny filazantsaran'Andriamanitra zay dio zay izay le tenin'Andriamanitra mazava tsara tonga ny andro hiatombohan'ny fitsaran'Andriamanitra amin'izao zisy amin'ny ankohonan'Andriamanitra atrao amin'ny ankohonan'Andriamanitra atrao amin'ny ankohonan'Andriamanitra no manomboka ny fitsarana ary raha manomboka amintsika zany no zisy Petera zany no ao anatiny zisy Petera ary raha manomboka amintsika zany le ankohonan'Andriamanitra io anao ahoana ao zisy no hiafaran'izay tsy manaiky ninona filazantsaran'Andriamanitra mazava be ny tompoko ny baiboly haike zany Jesosy le manavaka io le mpapakatra zay manavaka io kay zao ke izy dia efa manao an'le izy zao izy zany dia efa manao an'izay fanavana zay zao ka rehefa tonga izy dia andray reo zay vonona ho amin'ny fampakaram-bady zay ny izy ny tena manana manadinoa andray an'ireo izay efa vonona izy zay ny zavatra isao amin'ny fiaviana fa zao izy dia efa manavaka mamantatra zay le hoe iza mijery dia mamantatra zao izy dia efa manao an'izay efa fitsarana zany zay dia ny antsomy baiboly anazy tsy hoe fitsarana zay ny antsomy baiboly an'izay fitsarana ny antsomy baiboly an'izay haike zany le hoe fitsarana dia fizahana na fandiniana ataon'ilay mpapakatra dinihana mitafy ve mitafy an'le akanjo hoe ty olona ty manana an'le akanjo hoe ty olona ty sa tsy nanana ny bebaka ve izy efa nesolona tamy ve ny fitafiana maloto zay ke le ataony zay zany le atsona hoe fitsarana mahafinaritra ve le baiboly ndraindray ohatra tsy azosika le izy dia mampatahotra fa iza mazay tsara be le teny hoe iza miditra ny mpanjaka iza zay mihitsy ny tena zavatra ataony mizahtsika zany izy am'izao zahana ianao ary zay natonga anazy nahita n'le lehilahy tsy nanao le akanjo zay natonga an'izay satzay dia zao le teny amin'ny Petera voalohany 4 manomboka amin'ny ankohonan'Andriamanitra izay zavatra izay tompoko ao manomboka amin'ny ankohonan'Andriamanitra izay zavatra izay dia marina tokoa zany satria ny atao hoe ankohonan'Andriamanitra Galatiana 7:20 milaza azy inona ny atao hoe ankohonan'Andriamanitra Galatiana 7:20 fa rehefa tonga ny finoana Galatiana 7:20 fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoana ny Kristy Jesosy zay zany le atao hoe ankohonan'Andriamanitra fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra sady zay ankohonan'Andriamanitra zanak'Andriamanitra amin'ny finoana fomba hoana izy izy amin'ny finoana any Kristy Jesosy ary zay mahatonga le Jaona 3:7 milaza hoe nomen'Andriamanitra fa toy izao nitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo zao na tsara na ratsy na mpivavaka na tsy mpivavaka nomen'Andriamanitra tian'Andriamanitra zao tontolo zao nomena zao tontolo zao Jesosy Kristy mba tsy ho very dia amin'izay nipetraka l'izy izay rehetra manino azy izy mino azy mino azy
mino an jesosy izay ny tsy ho very zay de ireo natao hoe zanak'andriamanitra na akonan'andriamanitra de mitena tompo fanaiza na iza olona milaza fa mino an jesosy de ozy izy ny ten'andriamanitra ianareo rehetra dia zanak'andriamanitra amin'ny finoana an jesosy de fataro ankehitriny fa manomboka amin'ny akonan'andriamanitra ny fitsarana io zany namana dinao tsisy hoe io tsy vitany teny fotsiny za mino an jesosy tsy vitan'izay io fa zahan'andriamanitra ianao zany zay le izy zahan'andriamanitra zahan'lay mpapakatra ianao zahany hoe efa manana an'lay akanjo fiaingona averinao tompo sa mbola akanjo maloto ny anaovanao kanefa ianao akonan'izy kanefa ianao akonan'andriamanitra ary normala be nyle izy hoe ny akonan'andriamanitra ane no ho tafiditra amin'le fampakaram-bady ny zanany sady zay ny akonany sady za hoe ny mahazatra atsika rehefa manao mariazy de ny fianakaviana no invité sady zay hoe tsy misy olona mi-invité olona tsy fantatra zany sady zany sarotra be zany hoe olona tsy fantatra ao de invité-nao am'le mariazy sarotra de ohatra tomba toy azay koa ny amin'ny ny akonan'andriamanitra no tafiditra amin'ilay fampakaram-bady de zay mahatonga le hoe mijery mizaha an'ilay akonan'andriamanitra manomboka am'lay akonan'andriamanitra no zahan'ilay mpapakatra jereny hoe manahoana mendrika sa tsy mendrika le akonan'andriamanitra zay tokony ao am'le fampakaram-bady manahoana io zany namana dinao eto de mitena hoe tsisy idirana fiangonana io misy idirana fiangonana hoe zany tsisy idirana fiangonana zany sady zany niza milaza fa mino an jesosy de miatrika an'izay izy miatrika an'izay zay de tokony ho fatatsika tsara zany afatra zay omeny ten'andriamanitra izany ia mahafinaritra satria nalay fitafiana zay atao amin'ny fanoharana aza de mbola avy amin'ilay mpanasa ihany koa no nanome azy famelan-keloka fanomezana avy aminy any mahafinaritra nomena azy izy manome an'lay akanjo zay hoentinao ao am'le fampakaram-bady izy manome anazy tena hita mihitsy le andikana azy hoe maimaim-pona lay fanomezana nomena n'lay olona zay nanaika n'lay fanasana mba andrainy zany fitafiana izany de zay raisokely zay mahatonga le tena amin'ny jaona toko fahatelo andiny fa valambin'ny folo toy n'le andeha faina ambin'ny folo de miteny le jaona toko fahatelo andeha fa valo ambin'ny folo hoe izay rehetra mino dia tsy ho voeloko ao sisy zay mino a de tsy ho elohina zay mino a de tsy ho elohina zo izy jesosy no tena zay mino a de tsy ho elohina fa zay tsy mino kosa de efa voeloko rahateo zay zay mino a de tsy elohina zay le hoe ankonan'andriamanitra fa zay tsy mino ao izy jesosy le mpapakatra io zay tsy mino ahy de efa voeloko rahateo de indramiko le tenin'ny paster hoe mahafinaritra ny baiboly tsy lany amamina ny hevitra finosiny a ary rakaraky ny amakinany zany mbola mampangetaheta hatrany ao anatin'izany rehetra izany andahoary faraparantsika ny fandarany miresaka n'ity hoe fampakaram-bady ity a ny olana saina ny voaresaka teo hoe ny fitafiana entana ao anatin'izany de ny fitafian'ny voavela eloka zany a le hoaritsika am'le kristy ny toetra ny kristy araka ny fanazavana zay famarinan'ny kristy satria famarinantsika tahaka lamba miosindra sady zay de tatafy anao le famarinan'ny kristy satria fa toetra n'le izy kristy le marina kristy le masina kristy le tsy manota de atafy anao famarinan'ny kristy de rehefa mizaha le mpapakatra de hitany fa mendrika ao am'le fanasana indrindra zay indrindra ary zay mahatonga teny apôstôly paoly milaza jelo sara am'izay zany zao fa tena azontsika tsara am'izay le teny apôstôly paoly hoe voaombo miaraka amin'ny kristy eo amin'ny azo fijaliana ao izy sady zay voaombo miaraka amin'ny kristy eo inona ny mahatonga zay no ny fahotanany nahafatesan'i jesosy de izy paoly za voaombo miaraka amin'ny kristy eo amin'ny azo fijaliana satria mpanota ihany keo izy fa manomboko zao de tsy izao tsony ny velona fa kristy ny velona ato anatiko
fiainam-baovao ny toy eny. Fiainam-baovao ny toyny. Kristy ny velona ato anatiko. Satsy zay? Mitafy an'ny le fitafiana zany Paoly, mitafy izy, mitafy an'i Kristy izy. De zay mahatonga azy miteny ihany koa hoe hitafio koa Jesosy. Romana 8:13. Hitafio Jesosy hozy izy. Mahafinaritra nila izy. Dia faraparanantsika zany le ity zanatoa hevitra ty namana Dino mahakasika le fampakaram-bady ny fiavian'ny Jesosy de tahaka ny fanasana fampakaram-bady. Mandefa antso tompo Andriamanitra. Mandefa antso izy azadiny zany. Ary amin'izao fotoana zao de mbola mandefa antso izy. Satsy zay? Mbola miantso foana izy hatramin'izao. De azadiny fa ny ankonan'Andriamanitra no zahany. Satria ny ankonan'Andriamanitra zay mino an Jesosy Kristy, reo no tsy hoelohana izy ny Baiboly. Zay mino an Jesosy de tsy hoelohany. Fa reo ankonan'Andriamanitra reo zay milaza fa mino an Jesosy izy, reo no zahan'Andriamanitra voalohany. Hoe manahoana izy ireo? Efa mibebaka avy izy ireo. Efa ny solona teny aminy ve ny fitafiana maloto? Sa mbola fitafiana maloto no anaovana? Efa manao an'le fitafiana fiaingona ve izy? Sa manahoana? Zay zany izy. De zao rehefa iseho le mpapakatra, ho avy le mpapakatra amin'ny vonainy miaraka amin'ny anjely, de hozy izy ny Matthieu 5:20 hoe anavaka izy. Navaka ny ondreniosy. Fa raha ny tena marina, andray an'ireo zay niomana ho amin'ny fampakaram-bady izy. Andray an'ireo zay niomana izy. Zao ny fotoana zay izahan'ilay mpapakatra atsika. Zay zany afatra ngeza be zay ampitaina amintsika. Ho avy le mpapakatra, tena isy marina ve izy? Ho avy izy. Tena isy ny fampakaram-bady, tena isy. Fa izao ny fotoana zay izahany ny olona rehetra. Hoe iza no vonona, iza no mendrika ho ao amin'le fampakaram-bady. Ia, mifarana ny fandarantsika, enoko fa nitondra fanovana goavana teo amin'ny fomba fijerinao an'izany fotoana lehibe zay andrasantsika izany. Tena isy marina ve ny fiavian'i Jesosy Kristy fanondroany. Le hoentina mbavaka zany loha hevitra zany pasteur. Bavaka tsika tompo. Raha inaisany an-danitro misaotra noho ny teninao. Mampitombo ny finoana sy ny fanantenana ty anatinay. Fa ho avy ianao le mpapakatra Jesosy Kristy. Andray anay ho any amin'le fampakaram-bady ny zanak'ondry. Izao ny fotoana ihany koa zay izahanao ny olona rehetra, indrindra ny ankonan'Andriamanitra zay mino an Jesosy. Tompo, manaiky izay ny andray le fitafiana fiaingona ka hoe solona aminay ny fitafiana maloto. Ka mba ho voavela heloka izahay isan'andro. Ary izany fitafiana fiaingona izany no hiainanay sy anaovanay ary ho hita eny aminay isan'andro mandra-pahatonga an'ilay mpapakatra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. De makasitraka ny faharetanao nanaraka ny fandarantsika ary mifamotoana aminao ho amin'ny manaraka indray. Samotain'Andriamanitra isika.